fa rapitso dia higadona ny fetiny paska izay fety kristianina anamariana ny nitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ho an'ny malagasy dia fety masina izany fetiny paska izay ka maro ireo ny safidy ny andeha hivavaka rampitso alahady voalohany volana aprily taona 2024. Samy manana ny fandaram-potoana ny rehetra amin'izao fety fankalazana ny paska izao. Ho amin'ny rampitso alahady voalohany volana aprily taona 2024 anamariana ny nitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny maty dia maro ireo nametraka ny fotoana andeha hivavaka. Raha toa ka hijanona ao an-trano sy anohy ny asa andavanandro kosa ny alatsinainy ny paska. Teo anatin'ny paska zao mitondra ny vady aman-janaka mivavaka aloha ny lahady dia ny alatsinainy hijanona eto hivarotra satria ny entana amidanay tsinona produit ilaina ao anatin'ny fety mihitsiny dia tadiavin'ny olona izy ao anatin'ilay fety dia amin'ny fafako zany ny tranombarotra Tiffany eto ny alatsinainy zao hijanona eto an-tsena koa. Raha mavy paky zava makany am-piangonana dia izay latsinainy mipetraka ao an-trano talata dia efa hiasa fa ohatra miaraka amin'ny fianakaviana ihany miaraka amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny tsisy budget be atokana amin'izaho manokana fa nefa budget ohatry ny isan'andro ihany ny ampiasaina amin'ny isan'andro tsisy extra be. Andro tsy fiasana moa ny alatsinainy paska ka maro ihany koa ireo olona manokana fandaram-potoana manokana miala ny mahazatra mitsangatsangana miaraka amin'ny fianakaviana, ao kosa ireo manana ny fandaram-potoana hijery fampisehoana maro samihafa miaraka amin'ny namana sy havana manjakaiza.